marina fampiaravatsika dia izao ity an-tanàna mafy be voninahitra ny tompo atao mafimafy mijery azy ianareo dia aoka homirana ny tavanareo tsy ho safikelatra intsony niantso vonjy aho fa olo-mahantra ka noen'olony tompo sy nyvonjeny tamin'izay fahoriko rehetra nanjery ny tompo miambina manodidina ny mpanajan'Andriamanitra ka manafaka azy amin'ny lozy. Androany dia hiaraka hifaly izahay ny amin'izany hiara hidera sy hanandratra ary amin'ny voninahitra anao amin'ny famonjena izay nataonao taminay ny amin'ny sorona izay nataonao anay tsiray avy teo amin'ny azo fijaliana Jesosy izay tena fifaliana lehibe indrindra ho anay ary tsy misy fifaliana tsara noho izany Andriamanitra midanandrana anay. You
lohateny hoe Andriamanitra manana tanjona amin'ireo izay nantsony. Andriamanitra manana tanjona amin'ireo izay nantsony. Fomban'Andriamanitra rehefa miantso izy, raha voalaza amin'ny tondroto faharoa toko fahatelo ny fahenina ambin'ny folo sy fafito ambin'ny folo ohatra hoe fantatsika tsara ilay tenin'Andriamanitra dia miteny amintsika amin'ny alalan'ny teniny izy. Raha mamaky ny tenin'Andriamanitra tsika dia renao hoe misy Andriamanitra anie miteny aminao, miantso anao. Takan'izany koa raha mamaky ny Jaune tsika ohatra hoe Jaune toko fahenina ambin'ny folo andininy fahatelo ambin'ny folo dia miantso izy amin'ny alalan'ny fanahy masina. Raha vakitsika ilay Jaune toko fahenina ambin'ny folo hoe andininy fahatelo ambin'ny folo hoe fa raha tonga ny fanahy fahamarinana dia izy no hitady-dalana anareo ao amin'ny marina rehetra, fa tsy hiteny ho azy izy fa izay ho reny dia ho lazainy avokoa, ary ny zavatra ho avy aza dia ambarany aminareo. Hitanareo amin'izany fa ny fanan'Andriamanitra izay nirahany Kristy sy Andriamanitra ray tonga dia amin'izao tontolo izao dia izy ny hanambarantsika ny fahamarinan'Andriamanitra, dia sady hampahery antsika izy amin'izany hitady-dalana antsika izy amin'izany dia miantso antsika izy amin'ny alalan'ny fanahan'Andriamanitra zany Andriamanitra. Misy fomba hafa ihany koa izay tsy mahazatra antsika ny fomba hiantsoan'Andriamanitra antsika, dia miasa koa Andriamanitra sady mampitombo antsika, miantso antsika izy amin'ny alalan'ny fahoriana. Azonao eritreretina hoe zany hoe ianao io izay nandalo, tsika rehetra io zany samy mandalo fitsapana daholo, mandaika aloha izay tsy mandalo fitsapana, fa amin'ny fahoriana koa Andriamanitra dia miantso antsika, ary ao anatin'izany fahoriana zany izy mampitombo antsika izany. Raha isika ohatra ny Jeremia toko fahasivy amby roapolo andininy fahafolo dia ozy ny tenin'Andriamanitra hoe fa izao no lazain'i Jehova rehefa tapitra ny 70 taona ny amin'ny Babilôna dia hamangy anareo fa ho tanterahako aminareo ny teniko tsara ka pitiko amin'ity tany ity ianareo. Fa izao mahalala ny hevitra heverako anareo Jehova dia hevitra tonga fiadanana fa tsy loza mba nomenareo fanantenana ny amin'ny farany. Raha ny contexte eto dia ny zanak'Israely babo tamin'ny Babilôna, na babo azy dia vokatra ny fahotana any. Rehefa nanota teo anatin'ny Jehova Andriamanitra ilay zanak'Israely reto dia lasa babo ny Babilôna any. Fa rehefa babo izy tsy hoe navenan'Andriamanitra ho irery teo ihany izy, fa hoy izy ny tenin'Andriamanitra izaho izy manana hevitra hiverako anareo hitondra fiadanana fa tsy loza. Dia izay teniny izay nefa tsy tonga dia tenanao ihany nitanteraka mbola 70 taona vola afaka tamin'ny fanandevozan'ny Babilôniana reto zanak'Israely reto. Izany ny fomba niantsoan'Andriamanitra ny reto zanak'Israely reto izay tany amin'ny fahababony tamin'ny alalan'ny fahoriana izany. Dia anjaranao no mandinika hoe tsy fantatro, mety mandalo fahoriana koa ve ianao? Tsy fantatro, mety izy antson'Andriamanitra aminao zany hoe mitodia aminy, na hoe efa ao aminy ihany koa ianao fa mba ianaranao tompo. Mety misy antson'Andriamanitra izay tianao mpahafantarana aminao ihany koa. Mety tsy nanota koa ianao, mety tsy nanota ianao fa tonga ho azy fotsiny ilay fahoriana satria Jesosy tena misy ireo ny teny nanao hoe ety amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana, zany hoe niza raha mbola ety amin'izao tontolo izao ity dia miatrika fahoriana. Kanefa ho ny tompo aza manahy ianareo fa zaho efa naresy izao tontolo izao, mety miantso anao amin'ny alalan'ny fahoriana koa ny tompo. Andriamanitra koa mety miantso amin'ny alalan'ny fahagagana, mety mampita hafatra izy amin'ny alalan'ny fahagagana. Jesosy tena no teny manao hoe rehefa tsy tory
ireo mpianan'ireo dia mivatolampy eny niantsoantso mety mampiasa vatolampy Andriamanitra rehefa tenen'ny tenin'Andriamanitra tsika hoe midana tory amin'ny zao tontolo zao ianareo ataovy mpianatra ny firenena rehetra dia tsy mandeha ianao rehefa tsy mandeha isika tsy hisy mpitory vatolampy niantsoantso lasa ny filazantsara ny fananankarena no hoe ny olona be dia be eny rehetra eny tahaka ny vatolampy zany tahaka ny ampondra ny teny rehefa nilaza zay tsy tokony lazaina ohatra Balaka tamin'ny Balaka raha mijery tantaran'ny Balama sy Balaka tsika dia ny ampondra no miteny tahaka an'izany ihany koa fahagagana ohatra hoe tsy nety nandeha nitory ny filazantsara Jona rehefa natsoina dia nisy fahagagana nataon'Andriamanitra natena ny trondro be izy tsy fahagagana ve zany hoe naloka ny trondro be indray izy dia afaka nitory ny filazantsara tamin'ny ve ary maro ny voavontsy tsy fahagagana koa ve zany hoe Kristy maty teo ambony hazo fijaliana no ny amiko sy no ny aminao dia izy indray lasa ota tsy fahagagana ve zany mba mijenà sy ianao mandefatra hafatra ho anao tompo miantso anao tompo Andriamanitra ihany koa dia miteny amin'ny alalan'ny mpaminana na hoe amin'ny alalan'ny mpitanana ohatra izay mitandrina antsika dia andeha ilay ovakitsika ty tenin'Andriamanitra tia mijery fomba niantsoan'Andriamanitra ny Samuel tsika izay misy mpanompon'Andriamanitra mpaminana zany izay nia sy nitaizany Samuel dia hely zany dia ahoana ny fomba niantsoan'Andriamanitra ny Samuel toko fahatelo andininy voalohany sy fahafolo ny vakitsika ary Samuel zaza nanao fanompo-pivavahana tamin'i Jehova teo anatrehany hely ary tamin'izany andro zany nefa nahalala ny tenin'i Jehova tsy nisy fahitana nisy loatra ary tamin'izany andro zany raha nano tao amin'ny fandriny hely efa pahana ny masony ka tsy nahita izy sady tsy mbola maty ny jiron'Andriamanitra ary Samuel efa mandry eo amin'ny tempolin'i Jehova izay nisy ny fiaran'Andriamanitra dia niantso ny Samuel Jehova ary izy namaly hoe nity aho dia niazakazaka nakeo amin'ny hely izy ka nanao hoe nity aho fa niantso ahy ianao fa hoy hely tsy niantso aho andeha mandry ihany dia lasa mandry izy ary Jehova niantso azy indray hoe Samuel dia ny fo Samuel ka nakao amin'ny hely ary nanao hoe nity aho fa niantso ahy ianao fa hoy izy tsy niantso aho anaka dia mandry ihany ary Samuel tsy mbola nahalala ny Jehova sady tsy mbola nanehoana tsy nanehoana ny tenin'ny Jehova izy ary Jehova niantso ny Samuel indray fa niteniny dia ny fo izy ka nakao amin'ny hely ary nanao hoe nity aho fa miantso aho ianao dia fantatry hely fa Jehova niantso ny zaza ary hoy hely tamin'ny Samuel dia mandry ihany ary atahiny miantso anao izy dia valia hoe mitenena Jehova ho fa miaino ny mpanomponao dia lasa Samuel nary tao amin'ny fandrina ary Jehova dia nisangana ka niantso teo ihany hoe Samuel dia namaly Samuel hoe mitenena fa miaino ny mpanomponao fanamarina voalohany aloha zany dia zao Andriamanitra miantso olona anankiray na dia mbola zaza izy mbola zaza eto Samuel voalaza ny tenin'Andriamanitra raha nanaovantsika etude biblique aloha izy dia hoe zaza efa maoty zany hoe maoty zany efa tomombana maha olona anazy zany hoe possible eo amin'ny 13 ans eo izy tsy fantatra mety 12 ans arakaraka ny famaotinana amin'ny firenena tsiray avy tsy haiko tsika gasy amin'ny famaotinana tsy fantatra 14 ans ve sa tsy fantatra tsika olona kely sa misy maoty 12 ans tsy fantatra misy bevoka ny zazavavy 7 taona maoty fa Samuel zany mbola lazany tenin'Andriamanitra eto mbola zaza dia efa
natsoan'Andriamanitra. Kanefa inona zavatra antrany rehefa miantso azy Andriamanitra dia tsy fantana mihitsy hoe Andriamanitra ny tia miresaka amin'ity. Maneho antsika izany tenin'Andriamanitra izany, impirimpiry moa Andriamanitra no miantso antsika. Teto Samuela mibetsaka natsoan'Andriamanitra, tsy fantana mihitsy ny antson'Andriamanitra aminy. Todika aminao aho, impirimpiry Andriamanitra ny miantso anao amin'ny alalan'ny fahoriana, amin'ny alalan'ny fahagagana, amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra toriana tahaka an'izao. Misy ny teny mivantana mihitsy ary ianao hoe ianao manao zavatra amin'izao a, fa tsy tonga saintsika hoe misy antson'Andriamanitra aminao anie. Raha tsy ilay mpanompon'Andriamanitra mihitsy tahaka ny elo nanokatra ny masim-panahy hoe valio hoe itenena Jehova fa miaino ny mpanompo. Dia zay no tia. Zay raha didintsika ity tenin'Andriamanitra. Raha didintsika tsara io tenin'Andriamanitra io hoe impiry moa Jehova Andriamanitra niantso ny Samuel aloha tsy hoe nanota fa jereva amin'izany ny fitiavan'Andriamanitra atsika, na dia tsy mendrika ary ao anatin'ny fahoriana izao itsika, tahaka ny babilonianina zay nanjanaka ny ireo jiosy dia niteny tamin'ny alalan'ny mpaminany Jeremia, tamin'ny alalan'ny Jeremia Andriamanitra niantso an'ireto vahoakan'Andriamanitra reto izay tao anatin'ny fahoriana rehefa avy nanota ny zanak'Israely. Dia tahaka an'izany ihany koa itsika, impirimpiry moa raha ny situation antsika mbola tsy fantatsika tsara mihitsy hoe ten'Andriamanitra mihitsy any izany miantso antsika izany, na nefa n'Andriamanitra no reto babilonianina reto hangetra hampahory. Babilonianina tsy tena nampahory zanak'Israely tamin'izany fotoana izany satria nanana privilège ny zanak'Israely tany Babilôna tamin'ny fotoanandro. Dia raha miveryntsika amin'ny hoe antson'Andriamanitra tamin'ny Samuel, raha ampitahaina koa amin'ny antson'Andriamanitra itsika tsy raha iavy mihitsy. Itsika tsy raha iavy mihitsy no antson'Andriamanitra tahaka an'ilay fahagagana teo le hoe Kristiny maty teo ambony hazo fijaliana. Mahagagy zany hoe tao aminy no arinany zavatra rehetra, mahagagy zany hoe azy ny fahefana rehetra, mahagagy zany hoe izy ny tompony voninahitra ary mendrika azy ny dera sy ny saotra, nefa tonga fahotana teo ambony hazo fijaliana miantso anao mahibeloka. Fitiavana manahoana loatra izany, fitiavana manahoana loatra zany antson'Andriamanitra amintsika zany. Dia hovalinao ve izy hoe tsy milanao avy Jesosy, ataoko fa tsy izay ny valiteninao. Mety tsy mahalala aloha ianao, tsy omena tsiny, tsisy manome tsiny amin'ny andron'ny tsy fahalalana, fa matity kosa ny tenin'Andriamanitra hoe mibeba rehefa fantatrao fa Kristy marina ilay maty teo ambony hazo fijaliana no ianao. Raha miveryntsika amin'ny tantaran'ny Ely dia mpaminany nananjanaka roa atao hoe Fineasa sy Ofni. Nanao zay tsy mety tena tenin'i Jehova io zanaky Ely zay nanokatra ny masim-panahiny Samuel. Fa ny ataony efa nisy Fineasa dia rehefa tonga ny fanatitra dia tsaingohany mangalam-pihinana izy, alainy ny hena ao anaty vilany dia hohaniny ny fanatitra natao ho an'Andriamanitra. Dia nariny amin'i Jehova tany anaty tany an-tany tany izy voalahy ireo. Nanano tsy mety izanaky Ely tratran'ny fandrinana, tsy fahagagana ve izany isika izao, fa samy fananota izy rehetra ka tsisy manana ny voninahitran'Andriamanitra. Fa raha tamin'ny andron'ny Ely zany isika reto dia maty avy. Kanefa fahagagana
famonjen'Andriamanitra atsika dia nandefasany zanany lahatokana maty teo amin'ny azo fijaliana miantso anao mba hipetraka ary mety tsy ho fe tsy antso tsotra fotsiny fa hiantso anao ho amin'ny mpiantso amin'ny manana misionana isika amin'ny antsony. Inona ny misiona zay tadiavan'Andriamanitra amintsika? Marina aloha fa manamontsy takan'ireo zanak'Israely tany Babilôna, nefa nafotan'Andriamanitra ireo zanak'Israely eo tamin'ny Babilôna. Tahaka izany ihany koa tsika rehefa nibebaka dia manana misionantsika. Inona ny misionantsika? Hampita ny hafan'Andriamanitra amin'ny olona. Ny Romanina toko voalohany andininy fahaenina ambin'ny folo dia miteny nanao hoe fa tsy menatra ny filazantsara fa herin'Andriamanitra famonjena an'izay rehetra mino izany amin'ny jiosy dia vao amin'ny Jekristy koa. Ary mbola nafisin'ny Romanina ihany toko faharoa andininy fahavalo ka tamin'ny fahaika ambin'ny folo ihany izay le tenin'le hoe amin'ny jiosy aloha vao amin'ny Jekristy koa. Dia hoy izy ny Romanina toko faharoa andininy fahavalo ka hatramin'ny fahaika ambin'ny folo hoe fa ho an'izay mitady ho an'ny tenany ihany kosa tsy manaraka ny marina fa manaraka ny tsy marina dia fahavinirana sy fahatezerana. Eny fahorinana sy fahantrana ho an'ny fanahin'ny olona rehetra sy manao ny ratsy amin'ny jiosy dia vao amin'ny Jekristy koa. Fa voninahitra sy laza ary fiadarana kosa ho an'ny olona rehetra sy manao ny tsara amin'ny jiosy dia vao amin'ny Jekristy koa. Fa tsy misy fizahan-tavan'olona amin'Andriamanitra. Ohatrany misy contradiction kely le izy raha jerentsika nefa tsisy contradiction zany hoe tsy misy fizahan-tavan'olona hozy amin'Andriamanitra nefa navahandray amin'ny jiosy aloha vao amin'ny Jekristy koa. Ina moa dikany hoe ho amin'ny jiosy aloha dia vao amin'ny Jekristy koa. Hoe raha irahantsika mandeha mitorony filazantsara dia tsy tokony homenatra. Ny jiosy aloha raha jiosy ara-vaky teny dia ireo taranaky Abrahama. Dia ireo taranaky Abrahama avy amin'ny taranaka voafidy aty amin'ny Isaka, dia ireo zanany taranaka avy aty amin'ny Davida sy ny sisa dia tonga teo amin'ny Jesosy Kristy zany. Dia isika ihany koa mbola fagagana fa mbola manara ihany koa zany isika koa izay tsy jety misy nataon'Andriamanitra tahaka ny jiosy, nataon'Andriamanitra ho taranaky Abrahama ihany koa amin'ny finoana ny Jesosy Kristy. Tsy fagagana koa ve zany? Kanefa amintsika izay voalaza hoe jiosy na hoe taranaky Abrahama io tena ompon'Andriamanitra mihitsy any isika izao izay isan'ny fiangonan'Andriamanitra isika aloha vao ny Jekristy. Ary na dia efa anatin'izao fiangonana izao atsika anatin'ny toerana fiangonana an-toerana anankiray tena ao anatin'ny fon'Andriamanitra mihitsy isika jiosy tsika aloha tsy jiosy ara-baky teny fa nataon'Andriamanitra jiosy amin'ny finoana Jesosy Kristy isan'ny taranaky Abrahama ihany koa. Amin'ny jiosy aloha vao Jekristy ihany koa ny ampitombonanao, nitoriana filazantsara aminao. Isika tena mila ny filazantsara. Ary ato anatin'ny fiangonana izay mbola tsy lafatra, mbola misy ny fitokotokony, izany mbola tonga ten'Andriamanitra amin'ny jiosy aloha vao amin'ny Jekristy ihany koa. Ho an'ny fiangonana mihitsy izany filazantsara izany hoe Jesosy ilay maty ny fahotantsika, maty izy dia maty dia nalevina dia nitsangana tamin'ny maty mba hampahery ianao. Ary mininona zavatra ao anatin'izany fiangonana izany dia mila n'izany ny fiangonana hikolokolo ny fiangonana ny tompo. Tsy matato ny tompo hoe mbola misy ny tsy fifankatiavana ohatra, mbola misy ohatra ny tsy fahalavoraniana isan-karazana. Tompony manao vavaka fonana ho antsika eo kavanany ray izy amin'izao fotoana izao. Manamboatra antsika ny tompo, manike ianao ho volavolan'ny tompo. Ho anao aloha vao ho any amin'ny Jekristy. Tsy midika koa hoe avahany Jekristy, navahany ihany izy satria tena fiangonana mihitsy aloha tena mikarakaray, fa itsika koa nefa manana misiona ho any amin'ny Jekristy. Fa zao kolokoloana antsika aloha ho modely. Tsy zay ve? Ho modely. Amin'ny fomba hoana moa ny andehanantsika any amin'ny Jekristy nefa antsika raha tsy milamina.
kosa izy mijebilisa mijerentsika hoe inona koa reto tsy milamindety nefa izy miteny hoe ndao ty aminay mifankatiava tsara nareo nefa tsika tsy mifankaty ato ohatra na hoe mitorotsika ka mitoroka mitory nefa nisy zavatra lesika hitany aty amintsika ty eny tsy ho lafatra aloha isika tsiray avy mandrapadiavin'ilay andro anankiray azy atateraka atsika fa na zany na tsy zany tsika vao tsika fiangonana no modely amboa manikiza manikia ho kolokolono tompo manikia amboariny tompo ary zany fiangonana zany ny vavadiny elo tsy asakana ny zany ny vavadiny elo tsy asakana ny zany atotsika mampitombo ny tompo isanandro meteza ho isan'ny fiangonana ianao raha mbola tsy isan'ny fiangonana misy onan'Andriamanitra ary amintsika nametraka atsika izy eto amin'ity zao tontolo zao ty kanefa misy modely zay arahantsika inona ny modely zay arahantsika le Andriamanitra telo zay iray le Andriamanitra ray lehibe ny tompon'ny fanapahana izy nahary an'izao rehetra zao ary aza ny fahefana feno dia naniraka ny zanany izy dia Jesosy Kristy zay tsy maintsy nakatony ray tonga dia ambony tany ho faty ambony azo fijaliana mba amonjenanao ary raha miankana tany an-danitra Jesosy Kristy dia naniraka ny fanahy masina indray Andriamanitra ray izy Jesosy Kristy mba hampanekena antsika fa Jesosy Kristy no tompo hampiavana antsika indray amin'ilay ray ilay Andriamanitra telo zay ray modelitsika misy lesona eza le zay tarafitsika amin'ny Andriamanitra telo zay ray io misy onatsika eton'ity zao tontolo zao ty melohan'izay aloha ovakitsika ny Kolosianina toko voalohany manomboka amin'ny andininy fasivy ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo izy revantsika an'izany manahoana moa zany Andriamanitra telo zay ray zany ary manahoana no tokony andraisantsika an'izany Kolosianina voalohany andininy fasivy ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo ary noho izany izahay koa hatramin'ny andro mandrenesanay dia tsy mitsahatra mivavaka sy mangataka ho anareo mba ho fenona fahalalana tsara ny sitrapony anareo amin'ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina rehetra avy amin'ny fanahy mba handehananareo miendrika amin'ny tompo hanaovana ny sitrapony amin'ny zavatra rehetra dia mahavokatra amin'ny asa tsara rehetra sady mitombo amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra dia maninona amintsika dia mahavokatra amin'ny asa tsara rehetra sady mitombo amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra toy zany ihany andininy faraka ambin'ny folo ary ampatanjahana amin'ny hery rehetra araka ny herin'ny voninahitra ho amin'ny faharetana rehetra sy ny fandeferana amin'ny hafaliana ny ampaherentsika aloha zany dia ny fanan'Andriamanitra nanovozantsika io fa tsika tsy afaka mandeha irery andininy faharoa ambin'ny folo ka misaotra ny ray Jehovah-Andriamanitra ray izay nampamendrika antsika anananjara milovany olona masina eo amin'ny mazava sady nahafaka antsika tamin'ny fahefany maizina ka namindra antsika ho amin'ny fanjakan'ny zanany malala izay hanananantsika fanavotana dia ny famelana ny fahotantsika izy no alik'Andriamanitra tsy hita lamatoa talohan'ny zavatra ary rehetra izao ary tao aminy naharinany zavatra rehetra any an-danitra sy fiavin'ny tany dia ny hita sy ny tsy hita na ny fiandrianana na ny fanjakana na ny fanapahana na ny fahefana izy no naharinany zavatra rehetra sady ho azy izany ary izy ny talohan'ny zavatra rehetra sady ho aminy naharinany zavatra rehetra ary izy ny lohan'ny tena dia ny fiangonana izy no voalohany dia ny namatoa tamin'ny maty mba ho lohany amin'ny zavatra rehetra izy fa sitraky ny ray ho aminy ny toeran'ny fahafiangonana rehetra
sady izy no ampivanana ny zavatra rehetra aminy ka dia ny rano teo amin'ny azo fizaliana ny nanaovana fampihavanana. Eny izy hoy izao fampihavanana izany na ny aty ambonin'ny tany na ny any an-danitra. Ary ianareo izay oloko azy fahiny talohatsika oloko azy fa zao kosa tsy zany. Ary ianareo izay oloko azy fahiny sy fahavalo amin'ny sainareo noho ny fanaovan-dratsy no efa nampihavanana ankehitriny. Tao amin'ny tena nofony tamin'ny fahafatesana mba hatolono masina sady tsy hanatsiny amam-pondro eo anatrena. Raha maharitra amin'ny finoana ianareo ka mafy olona sady tafatoetra ary tsy mety afindra hiala amin'ny fanantenana avy amin'ny filazantsara izay efa renareo sady notoriana eny ambanin'ny lanitra rehetra eny. Ary izany nanaovana ahy Paoly ho mpanompo. Akalesona ngeza be amin'io tenin'Andriamanitra lavalava io itsika avy aminay Andriamanitra telo izay iray. Andriamanitra namorona ny zavaboary tao amin'ny Kristy no nahariana antsika rehetra. Ary rehefa namorona ny zavaboary izy dia ny tanjony amin'izany dia mba nanehoana ny voninahitra. Aza ny voninahitra. Zao nefa tsisy mahita an'Andriamanitra noviana isika. Fa rehefa nalefany kosa amin'izany dia ahoana hozy Jesosy tamin'ireo mpianana. John natoko voalohany 10:20. Tsy nisy nahita an'Andriamanitra noviana fa ny zanaka natokana izay ao an-tratramin'ny ray izy no manambara azy. Nampalahelo tamin'ireo fariseo Sadoseo raha nahita an'i Jesosy Kristy dia tsy nahita ny ray izy tao amin'i Jesosy noho ny avonavoko. Mbola ho azavaintsika ihany koa ny John natoko fa 4:15 ka hatramin'ny 7. Ary hoy Tomasy taminy: Tompoko, tsy fantatray izay alehanao, ka ataonay ahoana mahafantatra ny lalana? Hoy Jesosy taminy: Izao no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy olona makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny ananako. Raha nafantatray ianareo dia nafantatra amin'ny raiko koa. Ary hatramin'izao dia mahafantatra azy ianareo sady efa nahita azy. Hoy Filipo taminy: Tompoko, asehoy anay ny ray dia ampy ho anay izay. Hoy Jesosy taminy: Izay no efa nitoerako teto aminareo ka tsy mbola afantatrao ihany va aho? Filipo, izay mahita ahy dia nahita ny ray. Koa ahoana nanaovanareo hoe asehoy anay ny ray? Izay nahita an'i Jesosy Kristy dia nahita ny ray. Raha mino amin'i Jesosy Kristy ianao zany dia mino ny ray ihany koa. Raha interpretena ilay izy. Raha mino ianao fa Jesosy ilay mpamonjy dia mino an'Andriamanitra ray ihany koa ianao. Raha avadikitsika indray, isika izay mpanota, izay nanolotra ny fiainantsika ho an'i Jesosy Kristy, mino fa izy ilay mpanalapana antsika amin'ny ray. Raha mino an'izany famonjena natao Kristy izany ianao dia mibebaka, dia nanolotra ny fiainanao nanolotra ny fiainanao an'i Jesosy Kristy dia nahita ny ray. Tsika rehetra nefa nahita an'i Jesosy maso? Tsisy nahita an'i Jesosy. Ireo mpianakireo efa nisy nahita an'i Jehovah Andriamanitra ray? Tsisy nahita an'i Jehovah Andriamanitra ray. Isika koa tsisy nahita an'i Jesosy. Vakitsika Galatiana 2:20. Voombo miaraka amin'ny Kristy tamin'ny hazo fijaliana aho, ary tsy izaho intsony no velona fa Kristy no velona atao anatiko. Fa izay velomako ankehitriny amin'ny nofo dia velomako amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra, izay efa tia ka nanolotra ny tenany hamonjy ahy. Tanao an'izany, raha mino amin'ny Kristy isika dia voombo miaraka amin'ny Kristy teo ambony hazo fijaliana. Ary tsy isika intsony no tokony velona
fa zay sitrapony Jesosy Kristy ihany. Ary namaky an'ilay Kolosianina lavabe teo tsika dia hoe Kristy no lohan'ny fiangonana, lohan'ny tena hozy izy any amin'ny ahafany any amin'ny ten'Andriamanitra hafa any amin'ny Efesianina, lohan'ny fiangonana. Andriamanitra ray zany naniraka ny Jesosy Kristy tetỳ ambonin'ny tany dia tsy maintsy nandeha izy. Fa zao Jesosy Kristy kosa nefa rehefa naniraka an'ireo mpianatra, dia hoy Jesosy Kristy tamin'ny mpianana, dia raha nilaza raha ovakitsika ny Jaona voalohany toko faharoa andininy faharokatra amin'ny fafito ambin'ny folo dia hoy izy, ary izy no avitra noho ny fahotantsika, ary tsy noho ny antsika ihany fa noho ny amin'izao tontolo izao koa. Ary izao no ahafantarantsika fa mahalala azy isika dia ny fitandremana ny didiny, izay manao hoe fantatro izy nefa tsy mitandrina ny didiny dia mpandaika, ary ny marina tsy ao anatiny. Fa na iza mitandrina ny teniny dia tanteraka ao amin'ny marina tokoa ny fitiavana an'Andriamanitra, izany no ahafantarantsika fa ao aminy isika. Izay milaza fa mitoetra ao aminy izy dia tsy maintsy mandeha toy izay nandehanany koa. Andininy fafito, ry malala, tsy didy vaovao no soratako aminareo fa didy ela. Izay nanananareo hatramin'ny voalohany dia didy ela izay teny hifarenareo. Ary koa didy vaovao no soratako aminareo dia zavatra marina ao aminy sy eo aminareo, satria miala ny maizina ary mazava marina ny mahazava ankehitriny. Izay milaza fa ao amin'ny mazava izy kanefa makahala ny rahalany dia mbola ao amin'ny maizina ihany. Izay tia ny rahalany no mitoetra ao amin'ny mazava ka tsy misy matafotoana ao aminy izy. Fa izay makahala ny rahalany dia ao amin'ny maizina, ary mandeha ao amin'ny maizina ka tsy mahalala izay aleny, satria ny maizina no efa nahajaba ny masony. Manoratra aminareo zanaka aho satria voavelany elokareo noho ny anarana. Manoratra aminareo ray aho satria efa mahalala izay hatramin'ny voalohany ianareo. Manoratra aminareo zatovo aho satria efa naresinay ratsy ianareo. Nanoratra aminareo ankizy madinika aho satria efa nalala ny ray ianareo. Manoratra aminareo ray aho satria efa mahalala ray hatramin'ny voalohany ianareo. Manoratra aminareo zatovo aho satria mahery ianareo ary mitoetra ao anatinareo ny tenin'Andriamanitra satria efa naresinay ratsy ianareo. Ary tia izao tontolo izao na izay zavatra eo amin'izao tontolo izao, raha misy tia izao tontolo izao dia tsy ao anatin'ny fitiavana ny ray. Fa ny zavatra rehetra eo amin'izao tontolo izao dia ny filan'ny nofo, filan'ny maso, ny rehaka momba izao fiainana izao dia ny tsy avan'ny ray fa avy amin'izao tontolo izao ihany. Ary mandalo izao fiainana izao sy ny filany fa izay manao sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay. Ary raha matozy antsika ihany ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Mateo toko faharoa amby roapolo andininy fahaenina amby telopolo ka hatramin'ny fahaefapolo. Mpampianatra io, didy manao ahoana moa ny lehibe ao amin'ny lalàna? Dia hoy Jesosy taminy, tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra sy ny sainao rehetra. Izay fotsiny ve? Mbola misy tohina. Izany didy lehibe izany no voalohany, ary ny faharoa izay tahaka azy ihany dia izao, tiavany namanao tahaka ny tenanao. Izany didy roa izany ny antonan'ny lalana rehetra sy ny mpaminana. Teniko teo manao hoe tsika rehetrarehetra tsy mbola nisy mahita an'i Jesosy, ary ny mpianatra rehetrarehetra koa tsy mahita an'Andriamanitra ray. Fa ahoana ny ahafahan'ny mpianatra hoe nahita ny ray izy tsy nahita an'i Jesosy? Sika koa mbola tsy nahita an'i Jesosy. Jesosy no lohan'ny fa ahoana ny ahafantarantsika fa hoe tsika ny tia an'i Jesosy? Ahoana misy ny ten'Andriamanitra? Izao didy lehibe izao
izany tiky lehibe izany no voalohany. Ary ny faharoa dia zao, tiavany namanao tahaka ny tenanao, ilay azo fijaliana, le mitsangana manono an'Andriamanitra ray, tiavany Jehoandriamanitra amin'ny fonao rehetra, amin'ny sainao rehetra, amin'ny fananao rehetra, ary le manaraka le mitsivalana, tiavany namanao tahaka ny tenanao. Tsy afaka ny andeha rery hoe tian'Andriamanitra rery any fa tsy tiany namako, sa afaka na hoe za tian'Andriamanitra rery ohatra mifahatsy fa tsy tian'i Jesosy. Azonareo hoe le tian'Andriamanitra teneniny le azo fijaliana. Tsisy mahita an'i Jesosy fa raha tia ny namantsika kosa atsika dia tahaka hoe ny tian'i Jesosy, ary tonga hatrany amin'ny hoe tiany ray ihany koa. Natson'ny Jesosy Kristy ireo mpiainana mba mpianatra, mba ampitao, ampanao mpianatra, dia ampitaina misy afatra. Izany tenin'Andriamanitra izany any amin'ny taranaka, tsy taranaka tsotra fotsiny fa nampianary ny tenin'Andriamanitra tsika any amin'ny taranaka raha manome ohatra ny tenin'Andriamanitra eto izay mampianatra atsika hatrany amin'ny taranaka afara mandimbytsika hatrany amin'ny zafindohalika. Za zao fa manana zafy kely fa ny misionako tsy hoe ampita filazantsara any amin'ny zafy kely fa hatrany amin'ny zafy hafa mihitsy, taranaka faefatra. Zay no ampon'Andriamanitra. Donc Joël toko voalohany andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Ny tenin' Jehova zay tonga tao amin'ny Joël zanaky Petuel, heno zao ry antom-panahy ary mandrenesa ianareo mponina rehetra amin'ny tany. Momba efa misy tamin'ny andronareo na tamin'ny andron'ny razanareo va izao, lazao amin'ny zanakareo izao, ary aoka ny zanakareo ilaza amin'ny zanany kosa, ary ny zanakareo kosa indray amin'ny taranaka mandimby azy. Efa taranaka fahatelo santsy ina ianareo zany ilaza amin'ny zanakareo, taranaka roa zany, ianao aloha zany mahafantaran'Andriamanitra, manompan'Andriamanitra, deran'Andriamanitra, dia milaza amin'ny zanakareo. Fa ny zanakareo kosa ho formenareo zany ahay ilaza zany amin'ny taranaka, any amin'ny zafikely io zany averintsika le izy. Lazao amin'ny zanakareo izao, ary aoka ny zanakareo ilaza amin'ny zanany kosa, ary ny zanakareo kosa indray amin'ny taranaka mandimby azy. Jehova zay tao amin'ny Joël zanaky Petuel, heno izao ry antom-panahy ary mandrenesa ianareo mponina rehetra amin'ny tany. Momba efa nisy tamin'ny andronareo na tamin'ny andron'ny razanareo va izao, lazao amin'ny zanakareo izao, ary aoka ny zanakareo ilaza amin'ny zanany kosa, ary ny zanakareo kosa indray amin'ny taranaka mandimby azy. Itsika izany manana misiona hitory ny filazantsara, ary tsy hoe filazantsara tsotra fotsiny fa tian'i Jehoandriamanitra fotsika rehetra, amin'ny saintsika rehetra, amin'ny fanahintsika rehetra, ary isika koa mifankaty ilay filazantsara tena izy. Tsika manana devise le hoe inona le izy? Tian'Andriamanitra, tiany manova tanàna. Tsy mampalahelo hoe mijery ny Turquie amin'izao fotoana izao izay tany taony misy amin'ny fiangonana fito tany Asie mineure zany, lasa firenena silamo. Tody ve le filazantsara, lasa firenena silamo. Ary ny stratégie silamo, miaina amin'ny tanàna anankiray izy manao agglomération. Tanàn-dehibe zao Antananarivo, dia mandeha izy zao misy mosquée tsy Ambohidratrimo, dia misy mosquée any Andakana, dia misy mosquée mandeha, dia tonga tany Mahajaka isaky tanàn-dehibe misy silamo misy maro. Tsika hoe anakan'izany. Isika koa mila mitory ny filazantsara fa manana misiona isika. Ity Madagasikara ity misionan'Andriamanitra raha nisy ireo misionera izay nanao viverin'ny aina raha firenena mpanomposambo ity Madagasikara ity izay tahaka tamin'ny andron'ny Abrahama izay mitily ny volana sy ny masoandro, dia mivavaka tamin'ny volana sy ny masoandro, dia tahaka an'izany koa tonga teto ilay fombafomba tany Mésopotami fahiny hoe
mandeha amin'ny fanandrona dia erina atao hoe zolofirarahana, dia erina atao hoe ajijady, dia erina atao hoe alakosy dia raha ampitahaina tamin'ny fotoana androny mosesy nahalan'Andriamanitra tao amin'io toerana misy azy io, dia ozy izy hoe miala ianao dia mandeha any amin'ny tany izay ho asehoko anao fa amin'ny alalanao ny hitahina amin'ny firenena rehetra. Misaoran'Andriamanitra raha tonga teny Madagasikara tamin'ny alalan'ny misionera ny filazantsara, ary mandeha filazantsara ianao ankehitriny fa mbola be tabery sampy eto mila asy milanao miantso anao ny tompo, impiripiry ny tompo miantso anao, nanefa ny fahoriana mbola tsy mihaino ihany ianao, nanefa ny mpitolo filazantsara mbola tsy mihaino ihany ianao. Eto ary Samuel mbola zaza raha tsy misokafa ny hely ny masom-panahiny hoe zao tenenina hoe mitenena Jehova mamely mpanomponao, zay izy efa nafantatra hoe Jehova Andriamanitra no miantso azy. Ianao ihany koa raha miteny ny mpanompon'Andriamanitra hoe mialahy ianao amin'ny fahotana, ino ny filazantsara manekehany Jehova Andriamanitra amin'ny fonao rehetra sy amin'ny sainao rehetra, ary tiavany namanao tahaka ny tenanao, dia mbola andray ihany ve ianao? Ary tsy izany ihany fa ampitao ny filazantsara ny taranaka rehetra. Ndaotsika hiasa mafy mafy ozy izy ary tsy amikery nefa nampatanjara, tsy kely tsy afaka mitoky amin'ny soavaly sy ny kalesy, fa miaraka amin'ny fanan'Andriamanitra. Fa Jesosy Kristy eny nitody tety ambonin'ny tany, tsy maintsy nandeha izy ny zava-misy tao Getsemane eny raha mivavaka Jesosy Kristy hoe raha eo esory amiko ty kapoky ity, raha maha olombelona anazy dia niteny an'izany izy hoe esory amiko ty kapoky ity, fa tsy maintsy manatanteraka teniny raha izy hoe maty ambony azo fijaliana izy, dia tsy maintsy nanaiky ny ray, tsy maintsy nanaiky Jesosy Kristy. Ary rehefa niaka tany an-danitra izy dia naniraka amin'ny fanahy masina, ary rehefa nitsangana ny fiangonana dia Jesosy Kristy ny lohan'ny fiangonana, iza ny fiangonana, izaso ianao ny fiangonana. Ary rehefa naniraka izy andreo mpianana dia tahaka andry nanoratra izy ny lettre l'épistille pastorale hoe tamin'ny Timoty sy Titosy hoe atsangano ny fiangonana isan-tanàna, manenrelo olona isan-tanàna, tokony isy fiangonana zany isan-tanàna. Islamo zao no mandefa ny anazy isan-tanàna, tsika dia aiza tsisy zany miantso anao ny tompo. Raha teneniny ianao hoe mba hanao préparé eo ty zavatra ty, ayaka any anao préparé zavatra. Raha mitenena ianao Willy zao mitenenina hoe asivo inona moa le anina voalavo reny famandrena voalavo, niazakazaka Willy tonga dia nasiny famandrena voalavo ty. Taka zany ihany koa ianao miazakazara ohatra misy mahatso lanin'ny tompo anao manaova tahaka ny Samuel, rehefa misokafa mpanompon'Andriamanitra saina sy ny fo ampanahinao hoe ianao misy miasa miantso anao lanin'ny tompo anao any, dia mitenena tahaka ny Samuel hoe mitenena Jehova voamiainy mpanompo. Ary raha vakitsika ny lettre pastorale amin'ny Timoty koa dia tanora, ary Timoty tena milaza aminareo fa ray ny Grika ary reny ny Jiosy, fa ny renibe nisy dindo avy any amin'ny renibe natonga anazy ho lasa mpino. Reo aveo amaky ny lettre pastorale ho an'ny Timoty sy Titosy, fa tiako tsindrina kely le hoe ny renibe napita ny filazantsara tao amin'ny zanany dia iza koa laran'ny zanany Enoka, dia Enoka tonga tao amin'ny Timoty ny filazantsara. Lesona tiana tsoahana amin'izany dia zao Jesosy tsy mampiata, Andriamanitra tsy mampiata. Andriamanitra rehefa teny hoe ianao Jesosy eo zanako tsy maintsy ambony azo fijaliana, na dia miteny ara Jesosy hoe esory amiko ty kapoky ty, lesona tsoahantsika nanaiky Jesosy. Tahaka an'izany ihany koa isika rehefa rahan'i Jesosy tsy afaka miantotsika hoe zasy andeha Jesosy fa misionanao izy fa tsy anahy, fa rehefa niteny Jesosy hoe tory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra dia andeha koa tsika.
tahaka an Jesosy nanaiky ny ray, tsy mampiapa Andriamanitra ray. Ianao koa na zanakara ny nofinao zatra mampiata zanaka ianao, fa tsy aso azy ny fampiatana azy. Gatepozy sy ny teny frantsay, tsy aso azy zany. Hoy le lettre pastorale niantso an'i Timoty sy Titosy. Timoty voalohany andininy toko faefatra andininy fasivy ka hatramin'ny faefatra ambin'ny folo. Matoky izao teny izao ka tokony ekena amin'ny fankasitrahana rehetra. Fa izany no ekelaizana iaina sy ezaray, satria izahay manantena an'Andriamanitra velona izay mpamonjy ny olona rehetra indrindra fa izay mi. Izany zavatra izany no andodiko sy ampianaro. Aoka tsisy olona anao tsinotsinona anao no ny fahatandranao, fa aoka ho tonga fianarana ho an'ny mino ianao amin'ny fiteny, amin'ny fitondratena, amin'ny fitiavana, amin'ny finoana, amin'ny fahadiovana. Mandra-piavoko tandremo ny famakian-teny, fananarana, fampianarana. Aza tsy mitandrina ny fanomezam-pahasoavana izay ao anatinao, izay nomenanao tamin'ny faminaniana sy ny fametrahan-tanan'ny olona. Tonga dia mazava zany teny Paoly rehefa avy nandray tamin'i Jesosy dia nanangana mpianatra any Timoty, dia nanangana mpianatra koa izy amin'ny Titosy. Dia izao koa no tenen'ny Paoly apôstôly tamin'ny Titosy. Titosy toko voalohany andininy faefatra sy fahadimy. Ho an'ny Titosy tena zanako araka ny finoana imbonantsika hoe fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Kristy Jesosy mpamonjy atsika. Izao namelaka anao tany Kreta dia nandaminanao izay mbola tsy tanteraka sy hanendrenao olona amin'ny isa tanàna araka ny nandidiko anao. Natsoan'Andriamanitra tsy hitoroy ny filazantsara, fa tsy hoe filazantsara fotsiny, fa manao azy ho mpianatra. Tsy zay ary Titosy, i Timoty dia mbola tanora. Timoty aloha zany tena mbola tena tanora dia tanora. Samoela tena mbola zaza, tsy tena hoe zaza tsika moa zany fa efa moto izy ny tenin'Andriamanitra raha tena vakitsika ny tenin'Andriamanitra, zany hoe avec 13 ans. Andriamanitra rehefa miantso tsy mifidy izy hoe olona efa antitra be na mbola zaza kely na tanora, fa isika rehetra dia natsoin'Andriamanitra daholo. Fa aza manao tsinotsinona ny faminaniana, fa rehefa misy faminaniana ho anao na misy antson'Andriamanitra ho anao avy amin'ny mpanompon'Andriamanitra dia miazakazaha dia mitenena tahaka ny Samoela hoe mitenena Jehova fa miaino ny mpanomponao. Korintianina voalohany toko faharoa ambin'ny folo andininy fahavalo amby roapolo ka hatramin'ny faha 1 ary Andriamanitra efa nanendriny sasany teo amin'ny fiangonana voalohany, apôstôly, faharoa mpaminany, fahatelo mpampianatra, manaraka izany dia fahagagana, dia fanomezam-pahasoavana, mety masitrana, dia fanampiana, dia fitondrana, dia fiteny hafa samy hafa tsy fantatra. Apôstôly va izy rehetra, mpaminany va izy rehetra, mpampianatra va izy rehetra, mpanao fahagagana va izy rehetra, manao fanomezam-pahasoavana mety masitrana va izy rehetra, teny amin'ny teny tsy fantatra va izy rehetra, mandika teny va izy rehetra, nefa mandry fantatra ny fanomezam-pahasoavana lehibe indrindra, dia indro izay lalana tsara indrindra no atoroko anareo. Misy fanomezam-pahasoavana anankiray ty teneniko aminareo sy nganiko amin'izy rehetra, dia anankiroa ndray hoe mpampianatra, dia ndray fitondrana. Anaky telo akory ary ho an'ny mpitondro filazantsara ny evangeliste. I Apôlôsy dia evangeliste mahay mandahatiny ary be dia be mpanaraka azy, na tonga n'ilay fisotokotokona tao amin'ny Korintianina, nananarany Paoly mety Korintianina ndraiky amin'ny fisotokotokona hoe zay any Apôlôsy.
satria mahay mandahateny tsy mahay mampianatra tsy hain'izany fampianarana zany sy toko fampianarana zany sy tokoton'ny zany fa ny filazana momba Jesosy Kristy kosa dia hainy tsara mandahatra an'io ary be dia be mpanaraka azy dia mahatonga ny olona teny hoe zay any Apôlôsy dia sasany teny manao hoe zay any Paoly dia sasany ndray moa somary mizesta hoe zay any Jesosy. Inganitsika tsy ho tahaka an'izany fa tokony ho ray fo isika tsy tokony misy fitsitokotokona hoe zay any ambobao fihaonana ambobao ny anay pastera Tsito fa izy pastera Tsito ny olona tsy mahavita mandalina fianareo ka misy bobe dia be ho amiko aty tsy mahavaky teny firy ka antsotran'izany tamin'ny pastera ty zao mamaky an'io ela be ao mamaky aoka tsisy fitsitokotokona amintsika ka hiteny hoe zay any pastera lazy na hoe zay any pastera Totso na hiteny akory ary hoe fa misy mety amin'ny andro amin'ny pastera Kimo mafa amin'izao ohatrany tsy mandefa tsy ndraina ihany ako tsy aoka tsy ao amintsika izany fa tia misy fanomezam-pahasoavana anankiray fitondrana zany raha miteny anglisy izy hoe management ny olona mitantan'izany tompoko dia olona entitra tsy mamena fitantanam-bola itsikorakora pastera Tsito rehefa mitantam-bola mitsikorakora tsy mahanombola firy fa jerevinareo reny mankalesintsika ohatra hoe vision ivalesikola manana ny défaut izy fa manana mitanjana izy force fahaizana mitantam-bola matetika ny olona mahay mitantam-bola entitra ary tsy tian'ny olona zany olona entitra zany rehefa entitra ianao ka masika ianao dia halan'ny olona dia fosafisain'ny olona iny komba zao raha mitory-teny ary izy tsy mahazaka olona satria entitra loatra ko alohanay ihany ozy izy pastera Tsito diso zany ny olona tokony havita ny olona tokony havita fiangonana mahay mitantam-bola io latsaka ny rahatsika hoe vision le ampitahintsika amin'ny sekoly anankiray malagasy mialatsiny fa tena moa gasy dia ohatrany hoe manaratsy amin'ny malagasy tena mifonana reny tompoko misy CEG ry ohatra atao hoe any amin'ny raha tsy mahay mitantana dia rehefa tonga ny fandraisana mpampianatra mampalahelo azo atao hoe mitondra fazakana zany firamina olona tsy nianatra momba ny fampianarana no sainy mampianatra io dia raha tsisy tsinona le budget anaovana arakaraha mampampianatra tena sortant avy any amin'ny UNS na avy any amin'ny aizany fanaovana formation fampianatra tena tsara fa ny nanana ny fampianarana tsara miazakazakany ny olona hoe ary zay ny ampianaranay zanakay dia jerevinareo reo nuance anankiroa reo dia tiako tenenina dia zao ty fahazana mitantany ty ilaina koa io amin'ny fampandrosoana ny fiangonana fa tsy hoe rehefa mahay mitantana ny olona dia alanao satria izy masika tena ilaina ny olona masika sy entitra samy manana ny fanomezam-pahasoavana ilaintsika koa i Apôlôsy ilaintsika koa ny olona mahay mpidera ohatran'ny ry pastera Laza aintsika koa ny olona mahay mampianatra ohatran'ny pastera Totso ary aminareo reo misy tsongaina ihany koa ho lasa diakona ho lasa olona na dia tanora ary possible mety mbola ho zaza tsy fantatra hoe ankinona ny tompo zany fa tompony manamboatra azy fa rehefa tonga ny antson'ny tompo eo aminao dia maneke fotsiny dia meteza amin'izany antson'ny tompo zany fa ranako ny tenin'Andriamanitra filazantsara tena izy dia zao Jesosy Kristy maty teo ambony hazo fijaliana maty tena levona tsakana tamin'ny maty ary isika nataon'Andriamanitra hitory an'izany filazantsara zany
amin'ny jiosy vao mijery zany hoe isika aloha mbola mila amboarina tsara n'izany filazantsara izany sao dia mbola misy tsy fifankatiavana. Isika aloha mbola amboarina zany filazantsara zany sao dia misy zavatra tsy mitombo, sao dia misy titra, sao dia misy zavatra tsy mahomby, mbola amboarina mitombo. Saitsika efa makany amin'ny jepisy mitorony ny filazantsara ihany koa mba ho anampy ny fiangonana ihany koa ireo dia ho ray ihany isika. Miteza isika amin'izany andro zany mivavara amin'ny tompony vokatra mba hanorana mpanambo vokatra. Isy olona hafa, isy diakona hafa, isy volontaire hafa raha raikitra ny fitenenana andaotsika anao zavatra ohatran'izao dia miazakazaka tombotsoatsika noho ny faminampon'Andriamanitra ny fahafahantsika mbola manompo dia ampiasao ny fanomezam-pahasoavana mangatahana tompo izy amin'ireo ianao mpampianatra ve le mpitantana ve mitsy te tantana satria masika ao tsy tian'ny olona tsy fantatro mety mivavaka ho an'ny marary ve dia sitran'ireny. Misy mpanompo manompo ny olona izy manompo ny hafa mangatahana tompo fa omeny anao izany. Ataovy zava-dehibe aminao hoe isan'ny fiangonana ary ny filazantsara tsy hoe zaho tian'i Jesosy ihany fa zaho koa tian'ny olona miaraka ireo fa raha tsy zany fariseo ihany isika. Vavakantsika ho an'izany tenin'Andriamanitra zany.